Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity ity. Ny taovanjo. Tantara nosoratany Jodara Zakasoa. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Angolapity, Iaina Tantely, Fahasoavana ary Elina Sandra. Niaraka tamin'ny Naljao. Nandray feo sy nandritra ny lafiny teknika Fanamby. Nana Tontosa. Rotsy fitiavana. Ny taovanjo. Dia izay kinanova mandalo aty foana rehefa fety aza malahelo ndry zany dia aza matahotra ndry fa raha mbola eto zoky dia tsy manary an'izany mihitsy. Dia karakaro tsara fananana kely navelan'ny tata sy mamy ireo kia. Eny Kifaliana. Aza manandry fa ho karakaraiko tsara ireo. Totokoa ge eo anampy anay sady mba ho solony mamy eto. Ary etsy aloha fihiniko mafy samy zokiko izany. Ndry ao ary tsaroko sahady ny fiainantsika rehetra taty akiko. Tsapako fa tsy maintsy mitady volana dia kely azy izay mety ho karamako any tsy maniny. Raha mbola ao ilay Andriamanitra dia aza manaky fa mbola eo ana foantsika. Fa modisaky ny fety raha mba mety moa eny kia. Oay, efa miantso ki dadatoa fa aleo zany dia amin'izay efa andeha raha teo koa ny fiara izay hitondra anay za sisa nandrasana angambako. Ay, izay fa veloma ary Faliana veloma zoky veloma nanova. Veloma ndrisy fa andao ilay toerana mamiko hatr'izay izay efa velona ny fiara lasay. Faliana veloma zoky aza manadino nanova. Veloma ny zandriko. Veloma dia lasoko marina. Hiasatrano aty Antananarivo ny akarako aty. Fa tsara sady ngeza kosa ity trano ity izany tsy hay fotsiny izao hoe olona manao ahoana no ara hipetraka amina ato. Dada tokoa moa iny efa lasa nody fa dia hoe miandry eto hony misy barao izay ato dia ato zany miandriko. Zay fa misy olona fa aleo manao matotra be amin'izay ka. Salama tompoko. Salama tompoko. Ohatry fatao matahotra be izy izany. Monsieur Alanina izany tompon'ity trano ity. Mpiasako taloha tato dadatoa anao izay koa ny fankafantaranay saingy efa tsy atsony izy fa safidy lalana hafa saingy mbola mifampiantso foana moa izay rehefa misy ilako azy tsy nisy ratsy ny fanaovana raha ty ary anao moa mba izy? Faliana tompoko no anarako. Avy any ambanivohitra be nisy an-dadatoa. Ay ve. Dia vao feno taona io. Fa hono azy azafady Ramse. Hoana ianao izay? Karana nga ianao? Amin'ilay oriko lava be ve? Ie. Eny mety izy karana. Fa misy fanontaniana hafa ankoatr'izay ka inona izany ny asa tokony ataoko? Tonga amin'izay indrindra sika izao. Ny asanao aloha izany dia mikarakara tanteraka an'ity toerana ity. Mahandro sakafo ihany no tsy ataonao satria efa misy mpiasa manokana momba an'izany ato. Ay. Dia adiniko efa manana zanaka vavy ohatranao ihany dia mety miara-monina eo nareo dia maiza miaraka ka raha manao indray tia mialina sy raha etsy betsaka izany ny androany aloha makainy ianao fa raha pitsy vao manomboka tena miasa ny voninkazo fotsiny angamba anjaranao no manondraka azy fa andao toroko anao ny efitrano tokony isy anao sy izay zavatra mila fantatrao. Andao ry Faliana moa. Eny tompoko.
ohatra koa ty ankizy vavavoatiry papa ka sady tsapako hoe miasa amin'ny fony tanteraka izany izy. Izy aloha dia izay sady tia nirerinao be izy eny sady manam-panahy izy azonao atao namana tsara fa tsy hoe raha mpiasa akory dia tsy tokony atao namana. Misy zavatra mba azonao alaina ihany any aminy. Inona ohatra ary papa? Fa indriana ka tsy voatery zavatra azo tsapain'ny tanana izany fa hita ao anaty fijery fa manam-panahy ny olona ray. Avelan'ny papa midina eny ary ve ahy e? Mba te hiresaka aminy aho sady zara teo tsy ampinamana mihitsy fa dia ato amin'ity tamboho be ity foana. Tsy hitako hoe inona moa ny olana amin'izany fa sy avy mandala teo ihany koa ny rerinao dia azadino mandrehitra an'ilay garibatio ao fa efa olany angamba izay andeha andavarangana hoe papa. Izay ary fa lasa e. Oe, manahoana tompoko? Tao taitra be kindry. Aza matahotra fa raisina mandry ahy e. Tsy hafahafa be ve tompoko izany hoe zanaka mpampiasa nefa raisina ho naman'izany? Anka, aleo aho hipetraka amin'ny mampiasa ihany tompoko. Aza faty indrindra? Inona ary ty e? Tsy misy an'izany sady aza manao tompoko izany ao fa atsoy amin'ny anarako hoe raha iaho dia vita. Tsoriko amindry fa tsy mandray andrio mpiasa izany aho ato fa namana sahady na dia mbola tsy manaiky ary indry fa namako e. Izany ve tompoko? Raha iaho mantsy manaiky namanao ary aho e. Misaotra kia. Ary ao asiana selfie kely aloha ary. Ndao ary e. Ndao. Mitady anao hono ianao ry alanina? Mitady anao mihitsy fa niantso ateo ilay olona hiara iasa amintsika. Dia ahoana hono? Ny tena tsara hoa aleo mihaona amin'ny vatana fa resaka tsy vita amin'ny telefona izany. Efa nalefa ny WhatsApp tampoka ihany ny dosie sy ny zavatra rehetra tokony ho fantatra. Ay kosa tsara izany e. Dia antsoy ary izy e. Fa hono tsy fahaliana sy ray avy ireo miresaka ireo e. Ohatra angatsy mety aminao? Tena mety amiko ariko. Tiako raha mba manana namana izy sady io tovovavy io samy hafa tamin'ireo izay efa nandalo teto. Tena izay indrindra. Endry manam-panahy satroko foana ary zareo miresakako fa mila asa vita fotsiny ahy e. Sa ahoana? Marina izany ka. Izy ary sady manondraka ihany no mifampiresakako. Fa aleo aloha atsony raha iaho fa misy lako azy e. Raya? Ahoana izay papa? Miakarakely aty aloha fa misy zavatra notaniako anao e. Ho avy ara e. Izay fa mazotoa aloha ry faliana. Mitafy fontsika sady efa vakansa mantsy. Eny kia, mazotoa raha iaho. Tsy namposiko tsotra be daholo izy telo mianaka. Marina aloha. Oziko hoe tsotra be ohatr' izao reto mpampiasa reto marina ka sady tena diso tsotra indray ary tsy tena malagasy aloha ry zareo e. Mba manahoana ary izay kiala nanova kely ihany. Salama tsara ary ve izy izay? Ndeha mba heran'ny patron alanina dia endrana telefonina any aminazy dia mba hiantso any dadatoa e. Soa ihany aloha fa haiko tsara ny laharany. Aleo izay ny atao ka. Faliana, manao zavatra nga ianao izany? Ay ve ramose? Tsy manao fa ahoana tompoko? Tsy izany mantsy fa andray vahiny tsika arariva e. Dia mba alaminy kely no amin'ny efitrano fandraisanao e. Ka zariny vao teo no avy tany tompoko e. Vao avy nandamina ve? Vao avy nanadio sy nandamina tany mihitsy za izao hitanao io izao ko. Ay tsara izany fa everiko hoe mbola tsy vitanao ange. Fa manao inona izao ianao io? Makaina io fa somary raka kely ramose. Ay mahazo aina tsara re.
Ataoko angamba fa tsy dia mafy ihany ny asato sa ahoana fahitanao azy? Anka tsy dia mafy aloha sady nareo tsotra be mihitsy. Tsy voatery mitovy daholo angeny ny mpampiasa rehetra ndraindray koa mba misy hetotra fotsiny ny mpampiasa fa tsy voatery masika akory. Marina izany fa hono atompoko. Ahoana izay? Sao dia mba afaka mampindrana telefona anany ianao? Telefona? Fa ataonao inona telefona? Saika mba hiantsoa kely ny zandriko rehefa malahelo be anazy aleo fa hividanako ianao Zany? Izay angamba mety kokoa. Ty telefona ampiasaiko ty mantsy somary saripady kely fa resaka momba ny orinasa daholo no atao ato sy ny client aleo fa nafarako anao dia raha riva ihany dia tonga. Tsy maninona fa mety izany dia misaotra mialohanao tompoko. Tsy misy isaorana izany fa aleo aloha izany dia fa mazotoa ianao. Eny tompoko, misaotra indrindra. Nono fa maninona izany nareo mivadiny tsy niteraka akoatra anahy? Angaha hono ianao mila zandrika. Tsy mila zandry fa mba fanontaniana fotsiny ny ako. Ny tena marina kida izao nanana zoko tokoa ndry roa taona teo ny elanelanareo tsy mbola natsiaro saina tsara angambindry tamin'izany. Eny ndry ary moa mbola nonoka fa teo amin'ny faharoa taonany teo izy no ny zavatra mivoto be teo amin'ny kibony. Nataony analizy rehetra fa tsy fantatra hoe inona ilay izy sady tsy hitan'ny appareil tonga hatrany haindy mihitsy azy izay tamin'izany saingy eny an-dalana ody aty Madagasikara izay no namono iny ilay zaza. Andray aza mitomany iro maman miala tsindra nampitamberina zavatra tsy tokony hitamberina. Oakizay ry Maia, raha ny marina dia hoe nitina misava izy dia ahoana no tsy nahita ny sariny izany? Satria nitoranay daholo izay zavatra rehetra mety atsiarovanay azy. Saingy natapitra may ary izany dia ny sary sy ny feony tsy mety maty ao an-tsaina. Mamena izay zanako izay. Aleo hifanilany daholo tany rehetra izany Faliana! Ahoana tompoko? Aoky mba hitondra rano mangatsiaka kely aty azafady anay telo. Azafady Eny tompoko. Naondry ao izao Ka izay lazaiko andry izay efa tsy maninona izao ary manahoana ny azy? Milamina tsara sady tsara patron be kiza. Hitandriva rehefa miala fiara eo Andravoahangy dia misy bus BDB eo amin'ny Arret 25 eo. Dia eo ndry mandeha tongotra kely miazo amin'ny Manjakaray. Dia rehefa eo aloha eo misy trano mavo be mifefy tamboho ao. Dia aoka Alanina no anaran'ilay ramose dia Maiany vadiny. Raya kosa no anaran-janany. Fa ankatsiva indry efa namitsika io Zay aloha fa andeha fasaka volo ihany ndry dia mifampiantso eo foana velomina nova. Ary aleo any amin'ny efitrano iray amin'izay aloha ampirina ka. Aleo aloha mandondona ihany. Toa tsy misy mamoa mihitsy aleo hoe dodoma ihany. Tsy azoko. Aleo atsoina aloha ka. Madama sy Ramose koa manko samy tsisy atoko. Raya! Tena tsisy mamaly mihitsy. Rindriny tao Fa misy inona kay Raya? Efa ela ihany nandondona teto ao mandrosaky
mandroso dia ato an-trano miresaka. Eny ary e. Dia ahoana? Fa misy iny e? Fanao inona ty londry e? Ka saika ampirina ato amindry ako. Eny. Efa raisiko tony namako ndrina dia mpanampy hatrana ato aminay ara. Dia tsy maninona fa tantaraiko andry ny olako. Tantaraoky fa tsy maninona. Raha ohatra manko hoe misy azoko hanampiana indray dia ataoko. Mipetrapetra eto akaiky eto ary. Zao kia. Nanana sipa. Raianina ny anarany. Tsy napoiziko mihitsy hoe nampirafy ahy izy. 5 taona zao izay niaraka fa ka efa nisy 5 taona hafa ihany koa niaraka tamin'ny tany. Andraiky. Aza mitomany ohatran'ny io hoe. Aza makareti-po amin'ny olona ray izany fa be da be kety andry e. Ka tsy zakako akiry faliana. Diso tiako loatra ny izy. Andraiky. Fa ho aizy indry izany e. Amony tena eto ary faliana. Zakako tsony. Andray. Velomotry dia mampamahy any amin'ny papa sy mama. Ry faliana. Aza manao ohatran'io kia. Olona ray ve kina naovandry an'izany e. Tata sy mamandry raha mbola eo vonina amin'ny fitiavana andriko. Inona izany ny fomby amindry fitiavana? Vola? Arena? Ataoko fa nanandre daholo ireo fa raha azo atao kia. Aza manao ohatran'io moa. Matondry na profesiny dia tsy tiany izany. Sady tsy nanan-danja ho azy. Ano azo zao misy olona tena vonina naja sy tia andry mandrakizay. Aza mitomany kia. Miangavy mifonaka izy tena mandohalika e. Aza manao an'io andry. Fa raha ho vatiny indry dia ho aiza ny ray aman-dreny e. Ray olona anankiray ve kina mitaka dia andaozana olona marobe izay tia andry. Marina kia izany. Rehefa hiala eto Faliana. Misy zavatra marary be ato valahako ato. Manindry zakako. Sady tonga dia krampy daholo ny vatako. Andrekaka fa manindry Raya. O Raya. Tsy miteny tsony. Raya. Anka aleo anka natsona ny ray aman-dreny. Efa manahoana izay ny zanako? Papa. Marary papa. Efa nahazo fanafody ianao e. Soseron ianao izao. Efa avy natao scanner ianao. Efa nanao analizy ihany koa fa rehefa avy eo vao fantatra ny valy. Izany ve? Aleo ohatra aloha tory kely ahy. Matory ary. Izay vao akaiky aloha ivelany eo fa ama mosy faliana. Efa nanahoana ny zanako? Efa tsy maninona izy ka. Fa misaotra betsaka anao ry faliana. Misaotra fa raha tsy ianao mety efa zava-doza ny nahazo ny zanako. Tsy misy fisaorana tompoko fa izay azoko natao ihany moa no nataoko. Miantso ny dokotera fa aleo aloha zaho eny e. Valy an'ilay analizy angamba izay. Efa nanahoana histori alanina. Gatsenjana be. Faliana. Aleo aloha iresaka kely izay mivady fa aleo mba miala kely eto ianao raha azo atao. Fa misy inona ry alanina? Enjana be ho iaho mantsy anao teo. Akeny aretina nikika fahataonany maro raha Aretina inona izany? Marary voy izy e. Sady amin'izay izy roa mihitsy. Efa manomboka anatin'ny fazy finaly izy mahatonga azy toy io ny dokotera teo. Sady efa tsaraka ny tsony. Dia inona ny vahaolana amin'izany? Tsy maintsy soloana ny voa ao anatiny. Fa soloana ahoana e? Tsy azoko. Ka mitarika azy any amin'ny fahafatesany io. Raha hoe narary izy noho ny tsaboana dia
azo sotranina ihany fa ty fa tena lasa lavitra loatra ka. Andray dia ho fatsy zana. Aza mitomaly aloha fa iantsoan'ilay professeur any dia hita izay atao aminy. Izy ny andidy an'izay. Mitomany be madama izany. Ary miantso any izy izany fa aleo aloha any aloha ka. Fa misy inona madama? Izao akia ndana aloha ndrimaka any an-trano. Dia anao inona any? Maka akanjo ndry e. Mbola hiaraka hijanona aminay elaela ty manko dia hitandry ao amin'ny efitranonay mivady ao misy an'ilay akanjoko fotsifotsy izay. Dia eto mankaty ihany koa fa mangatsiaka be aty rehefa amin'ny alina. Akanjo ba? Ie, akanjo ba kia. Le fanaovako iny e. Dia aza elany rehefa mbola betsaka ny ilaina ndry aty Eny ary madama. Dia ahoana ny firehako? Oay, saika diniko kia. Ty e, dia misaka foana eny an-dalana fa hivezivezy ao anatin'ny voliny daholo izany. Eny to. Faliana. Ay, taitra indry. Ao aloha ampiarahiko kely ka. Ao. Dia ahoana? Efa manao ondry izay? Efa tsy maninona ka. Tsapako ambany be fotsiny ny heriko. Ary ezaka ipapasy maman? Tsy mbola ao kiry zareo Mbola lasa nanao zavatra andry zareo fa zarerina janony ato aloha hijery andry. Saotraky amin'ny fikarakarana. Rehefa sitrana dia teneniko papasy maman. Tsy atao piasa tsondry fa asaiko ampianaran'ny zareo hianatra. Izany? Na dia hianatra asa ary. Tsapako be fa olona tsopora indry. Misaotra ihany aky amin'ilay fahatsapana. Oay, misy mandondony izany fa aleo aloha jereko kely ka. Salama tompoko. Hitsidika andray ihany areo? Efa nahazo lalina tamin'nytsabo ve? Fa izaka izany? Mety mpiara-mianatra amindringa amakia. Tovolahy anankiray. Ampidirina ve? Iza koa ary izany. Ampidiro e. Mandrosoany ianao e. Ray ihany? Asaivo mivoaka any io. Tsy mila an'io Tsy mila anao miteny fa mivoaka ato ianao fantatro. Raya, moramora kia. Aza manao an'io ndry. Aza fa tompoko. Aleo angamba ianao mivoaka fa raha misy mahazo an'io olona io dia lasa mety efa ty amin'andray ny loza. Ndao ianao mivoaka ka. Tena tsy mety. Izay kifa lasa izy ary aza mitomany ohatran'io moa fa manahirana raha tonga eo dada tsy mamandrika. Mafy ny fitaka nataon'iny anahy. Izany? Izao dia mbola sandray ny nakaty. Tsy haiko hoe iza ny teny an'iny fa marary aty. Rehefa lasa izy dia izay ny zava-dehibe. Efa manao ahoana ny zanako ato? Pa, mbola marary papa. Efa tsy maninona ny zanako. Mbola marary maman. Fa mbola taiza izany nareo? Ary ndry ve aloha avy mitomany e. Tsy mitomany fa nangirofiry fotsiny masoko ka. Tsy izany aky fa ny tena tongavanay eto dia milaza ndry hoe hivoaka androany tsika dia any an-trano no tohizana ny fitsaboana. Mety izany. Sady any alaizy kokoa noho ny aty. Efa ao ny fiara dia hoaterina anaty fiara ndry Faliana, tonga dia maka nesa ao anaty fiara dia izay andrasana. Eny tompoko.
androany izany no avy eo ilay dokotera nampanindran'ilay profesera tany ende alohan'ny hitondrana ny ray any. Eny fa ny tena mampiasa ny loko nge dia izao ry alaniny. Inona indray izao? Ekeko hoe manam-bolontsika fa ilay vidin'ilay taux échange ny tena olana tena marina e. Lafo aloha ilay izy. Ny tena atsotsika koa ngery Maia, tsy mba nihaino raha nitaraina narary io zazy ohatra amin'izay e. Efa tsy antsoa izao ilay olana fa izay nilazaiko izay e. Maia, ahoana? mahita vahaolana? Vahaolana inona? Aleo fa ho resahako anao e. Ka izao ary dia ianao tsara. Lafo loatra ilay fandidiana atao. Ny zanantsika nefa tsy maintsy atao izay hahavelona azy. Tsy manana afa-tsy isika roa. Eny dia inona ho any atao? Hiresaka amin'ny profesera dia valiana no fitahantsika. Izany hoe hampanaovintsika sony amin'ny taratasy izy. Taratasy fanekeny fa manaiky izy ny amin'ny avoan'ny roa andray dia tsy maintsy manaraka antsika ny edy izy. Aleoko miantoka dieta avy eo amin'ny makany toy izay anto vola be tsy ananantsika. Sao dia tsy mety izany e. Anisan'ny ankizy tena mahafinaritra nge izy e. Tena marina e. Sady akaiky fo be amin'ny ray fa dia mio tsara aloha amin'ity alina ity. Tsy manana vahaolana ankoatr'izay mantsy. Mbola nao analizy amiko koa hoe mety tsy mifanaraka ve? Eny ary aleo rotonihana tsara mihitsy izay ataoka. Izy tena efa ela be izay tsy niantso faliana. Tsy hoe fananinina ary. Dada tokoa moa tsy mba mandalo mihitsy koa. Izaho ity mbola tsy manana telefonina akory. Totoato tsy misy raha teo. Fa ahoana ary? Miaraka amin'ny sakafo aminay tao ianao manomboka izao ry Faliana? Azoko fantarina ve ny antony tompoko? Ny antony dia tsotra ry Faliana. Nangataka taminay raha mba tsy atao mpanampy-tsonony ianao. Fa atao inona izany Ho atao toy ny zanaka trano kia. Izay mihitsy. Fa misy vaovao iray tena lehibe ho lazaiko indry. Za ve nilazana asa ianao ry alanina? Aleo lazaiko angambe. Hitanao ry Faliana? Hitanao tsara angamby io aretina mahazo any raha io. Mieritreritra an'izany izay mivady fa araka ho any ento izay telo mianaka. Mba hoe anaovako ansa-kely fa tena reraka izy e. Ka nandray fanapahan-kevitra izay mivady fa aleo indry hoentinay makany an-dafy. Mba namany ihany izany e. Ray volana eo tsika no any manao vakansa ka tsy haiko raha mety amindry izany. Oay, ho any an-dafy? Ahoana moa izany tsy mety amiko raha misay tena mety be dia sorana sahady anareo mivady ary fa tena feno fahatsorana nareo e. Ilay avo indrindra ny amaly fitianareo tompoko. Fa na izany aza mbola betsaka ny taratasy ho karakaraina. Eny fa mbola misy fotoana manao analizy indray fa indraindray misy aretana ka tsy mahazo mivoaka amin'ny Madagasikara. Ay, tsy maninona re tompoko. Ary sady hoany ny sakafo e. Sao dia faly loatra eoko tsy ahinana. Eny madama. Fitiavana ianao izany fa ianao tena hitanefa tena niasa tamin'ny fo mihitsy. Mbola iantsony dadatoanao ary amin'izany vaovao izany. Eny tompoko, atsoy ary izy. Ny zaza endriky mendriky ny valiana soa. Fa hono ary izy mivady? Izay. Tena vita andeha fiaramanidina ve izany raha e? Izy anie tena lasa atsatra kely izany e. Sady reraka be. Faroviana izany tsika ny hoe andeha izany. Rehefa vita ny taratasy izany hoe tapabolana eo tsika dia mandeha. Atao farak'izay aingana mihitsy. Ay, andeha antso any Nanova izany zara rivako. Faly be izao izy fa iza taminay moa mba hoe anitsaka an'izany any an-dafy izany. Dia izany eky vaovao lazaiko andria. Fa inona izay azo ety
Oviana moa mba naditraka itsika. Manana lalana ao antsika io Andriamanitra io a. Dia rehefa tonga dia azadiny mba mandalo kely antsika ao Ie, aleo fa hiera kely amin'izay fotoan'izay e. Aza manandry e. Dia mba miaraka mivoaka kely indray tsika makany an-tsaha e. Malala, fa tena sakitona nefa tena nanisany Le hipetrahako amin'izao ve? Ay ve, aleo fa alefako mesazy andreo avy eo e. kely izay ary. Nanjela fa izy fianakaviana isakina izany foana manidina izany. Ndry koa kia dia mahita lazaina mihitsy. Fanina, manao zavatra indray ianao? Tapahako aloha ndry fa hanao zavatra kely a. Aleo aloha andeha raha mbola misy zavatra ataonao ato e. Ka niantso kely an'ilay zandriko fotsiny ara amin'izay a. Ay ve manana zandry ianao e? Ie, manana zandry vavikely izay any ambanivohitra be any. Fa inona ny ilainao anga? Miomana anao dia andeha amin'ny hopitaly tsika amin'ilay analizy tsy maintsy atao. Tsy maintsy manao an'izany moa izany rehefa ho any an-dafy. Tena tsy maintsy mihitsy. Jerena maty sao dia misy sida ohatra na aretina mety hiparitaka amin'ny firenena iray. Ve misy an'izany e? Aleo ary homana kely dia andeha tsika e. Aza ela. Ie tompo. Nahagagana hoe natao analizy a. Nalaina ny rahako a dia natao an'izany scanner izany koa. No mahagaga dia raha ihany efa tena lasa atsatra kely no mampalahelo be mihitsy a. Efa hatramin'ny kely hono izy ny narary an'io voa io fa tsy dia nirarahiana fa navela teny foana. Nahagaga ihany ka. Rehefa misy ny vola izany dia misy ny aretina mihinana azy ve? Nanao ahoana hono ny arerahana tamin'ilay nakana raha? Tena reraka be mihitsy ara-misea. Ary iny reto taratasy be any aminao reto. Ka hitondra an'ireto mihitsy izao ny ataoko aty. Efa nijerena ny momba anao rehetra dia afaka mivoaka amin'ny Madagasikara hono ianao. Ie, ka noho izany dia manosony an'ireto ianao izany. Afaka vakiana ve? Ka raha mbola maky an'ireto ianao dia taraiky be tsika fa ao tonga dia ataovy losony ka. Endray ary omeo stylo ary ahy. Ty faliana. Fa alohan'ny anaovako an'ity aloha ramose dia ahoana indray ary? misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao a. Hoe ahoana izany? Fa maninona izany ny zarery manao an'ity fa nareo to tsy sy manao daholo. Ka izay nge fa mpandeha any an-dafony. Ary alao ary ataoko avy hatrany. Vita reto fa ity ary lenao e. Dia ovintsika ny andeha ramose. Aoriana an'ireto sony reto dia hita eo raha hoe roviana fa mety amin'ny herinandro ambony ngamba no tokony ho izy. Rehefa misy ange ny vola dia vetivety io e. Fa misy zavatra tsy voavidy ny vola ramose a. Inona indray izao izany? Ainako. Aina ihany tsy voavidiny e. Ela be izany fa raha mahazo aina ianao dia mitsangana amin'izay dia andeha tsika. Aleo aloha akaina kely ihany atompoko raha mety ka. Eny azy. Ary mba iza ary ny lehilahy ohatran'ny karana tao amin'ny dadatoy iny e. Tadidiko tsara aloha ny endriny raha mbola hitako e. Sendra niditra tao ano nanome vola be any dadatoy izy. Tsy haiko hoe vola inona izany iny. Zara teo tsy sanantany. Tsy fahalalam-pomba ihany koa moa izany. Ny zavatra tsapako fotsiny dia hafahafa dadatoy sy ilay lehilahy ka. Dia ahoana kira manahoana izao ndry? Izao marary shokia. Izany eky efa hatramin'izay no narary. Izany? Fa tsy ndrarahin'ny papa sy maman. Amin'ny zareo ilay variana mitady vola e. Izany hono fa hanaraka anay any endindry. Fantatry indry izany. Dia inona hono eky iny atao aniko?
anaovako ny samoa sady tsabo anaky faly be hafa nisinao za koa ary kimba faly beko tena misaotra an'Andriamanitra tojo-olona ohatranareo tena tsotra manam-panasy ny sisy hitany havanay taiza moka izany hoe andafy izany izao zany andeha voalohany ihanyko tsy adiniko mandrakizay kisoa nataonareo anahy zany veky tsara key rehefa matsapa an'izandry za indray efa zatra mandeha any ivelany ka efa tsy dia vaovao be amiko intsony ilay izy fa afaka 3 andro izany dia hanaingitsika araka ny tenin'ny dada dia nilamina tsara daholo ny taratasy momba andrimanko zany tsara kizanyko tsy azoko mihitsy hoe maninona ary da tompony tsy mety manome telefona mba hitsoina ny faliana hatramin'izay nefa dia nanome foana izy ohatra ny mana zavatra hafahafa ny faliana ka tsy haiko antony hoe inona azy Ory andro tonga dia avoy daholo aloha ny entana. aoka hitatany ray ary faliana ay afaka adiny indray ny volinantsika mandeha andrasory aloha iry izay aoka hitantanako indray ray aokia dia aza mandeha mafy beka ao fa entiko moramora ve ohatra izao zany atao hoe hivato ity zany le hoe aéroport vaovao tika ilay izy le taloha ary ambany ary voan'le toaterana sisany ao fa ny international no aty aleo andrasana eto papasina mo dia olona miandry volna daholo zany reo izy daholo kireo ay ve reraka be fa aleo aloha tsy miresaka kely kia ay eny ary andao amin'izay dia miandro fiantsontsika. ety ambony abakabaka ty tsy nampoiziko mihitsy hoe mba handeha amin'ny fiaramanidina ohatra izao mahagaga fotsiny dia fiaramanidina kely izy ity raha ny resaka henoko izao teo dia hoe vola privé izany ony ataonay tiako vitsy izay ny ololato za dia raha misesy madama dia raha dia tsy haiko izany hoe izy ireo olona dimy miaraka aminay ireo eny tsy hitako izay sako saina amin'izany ka izay nanova zandriko tsy azoko antso mihitsy dadato mba hiresahako taminy tena tsy haiko aloha izay antony ka dre malahelo anazy soa ihany fa tsy elany dia atao aty fa vetivety ihany tonga soeto ainda kiry faliana izay ngamba anao vao taty ataonay avy any ambanivohitra hoana moa izany no ka dia amin'izany andafy izany raha misea marina moa fa misaotra anao aloha nanatanteraka ny mofomofo ray fa hono raha misea ho aiza izany tsika sainao ary nankaizy madama sy ray fa inona koa izao mahatonga anao manetraka an'izany fanontaniana gaga fotsiny raha misea ay ve lasa namonjy hotely izy mianaka fa ianao kosa mbola enregistrena momba anao fa iny aty an-tanin'olona ma tsy ianao izao ngamo ianao tsy vahiny ihany koa raha misea efa pakaty foana ho azy zay fa averiko aminao ihany ary aza be question fa ohatry ny makamoka azafady ary hafahafa koa raha misea izany ary ny ty toerana ho alehanay ity tsara leletrany ao mandrosoa ianao
hatreto mbola tsy hitako hoe aiza izany Rayasy madama. Ohatra manazavatra hafahafa izany ka. Misy tombotsoan-drano fefy nitondrany anaty fa hatsorana fotsiny ihany. Vao niala tamin'i Madagasikara tena nanao analizy isan-karazany. Nanao sony maromaro izay tsy haiko akory ny dikany ary fa dia nataoko fotsiny. Izaho tia ato anatin'ity efitrano anankiray tsy misy olona ankoatra ny seza sy latabatra. Enregistrena hono ny anarako. Tsy azoko mihitsy marina mafy. Dia fandrena iray ihany koa ity izao ity atoriako ity ato. Tsy nangatsiaka irery tato ve ianao? Ramose, tsy azoko mihitsy marina. Fa inona izany no ataoko ato e? Magaina ka. Fa andaona sika andefa miandry antsika any amin'ny hotely ry Rayasy ny vato. Ay, ndao ary. Kay. Ay, marary be ny sandro. Ay, ohatra ny nakana raha izany. Andao andefa mety reraka loatra angamba ianao. Roa andro izay ny tato. Nisy fotoana tsy natsiarovako saina ve izany tato? Tsaroako fotsiny hoe roa andro fa teo anelanelan'izay tsisy fantatro avy. Fa mbola te hijanona ato ve ianao? Andao andeha fa inona mbola hiazoazonao eo? Misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ka. Sady lasa manana iabe izany aho. Ao mansory Faliana. Efa miandry antsika ry Raya fa efa tia hijery toerana hono zareo. Izany ve? Ny antony nakanesantsika tany amin'ilay toerana entry Faliana dia aloha azafay kely anao. So ianao mantsy mahatahotra hoe fananinina tany. Hitanao? Mila fantatra izay vahiny tonga eto endo hoe izy ianao na dia efa manana pasiporo azy. Efa tonga tao mantsy ny tompona andraikitra tamin'izany fa ianao moa variana natory be mihitsy. Hafahafa koa aty Inde aty izany ka. Dia ny manaraka indray tsy tafiditra tao amin'ilay famandriana ny hotely misy anay ianao fa adino hono dia mbola nanamboatra an'izay dia izao vao nilamina. Dia maninona ny tanako ny marary Ramose? Izay indray aloha tsy haiko ny momba an'iny. Fa maninona izany tsika no mijanona ary ino io fiara eo alohantsika io? Karazana fiara mpitondra marary anie izany Ramose? Fa inona ary ny asahanao saina amin'izany mijanona satria ohatra ny narary tampoka ny lohako. Aleo aloha akaina vetivety eto tsika. Ay, matahotra ry aho. Dia efa nanahoana kindry izay Raya? Marary akia. Ndre Mbola marary. Fa misaotra betsaka Faliana tamin'ny fanampiana nataon-dry. Tsy haiko hoe inona kiny fanampiana nataoko anareo teoko. Fa eny ny zava-dehibe amiko indrindra moa dia indry salama ary mirary fahasalamana ho andry foana isan'andro dia mba sitrana amin'izay moa Fanariako akia dia hifankaty foantsika. Hitako. Tsy ataoko mba ny zavatra mihitsy aloha Randry tsy manam-bola Ndry fa kosa manana fosy fitiavana. Sady mitsabo tena ny ataontsika ty raha resaky papasiny monky. Efa haiko fa aiza izany zareo Reny mihitsy ary zareoko. Andao amin'izay tsika ho any amin'ny hopitaly. Androany mantsy ny rano dia voantsika any. Mino avy efa tsy reraka be intsony nareo roa Andao fa miandry antsika any alaniny. Andry tanako moramora Raya. Fa ty ambulance ty mihitsy ve izany mandeha antsika? Ao miakara fa aina nge ny fonjeny. Ao tonga dia matory eto amin'ity fandriny ity Raya. Efa manome baiko ny dokotera fa zay labe. Aleo ary fa hiakatra fa ataona sinany zavatra eny Raya. Mitsondroma dia restory avy hatrany izy.
oxygène iny valiana tsy ampy azy ny rivotra iainana dia tsindrona mampitony fanaitainana iny fa valiana eto dia misaotranao be dia be amin'ny ataonao sy ny fanampiana ataonao marary ity io zanako vavitokana io Ramsey fa inona moa izany nataoko anareo marary aminao io zanako vavy ianao ny fanafotony ka isorako anao sahady aleo azavaikely ny atao zao rehetra satria mila fantatrao mantsy ialana so dia aleo fa mila fantany izany fa misy inona re tompoko tsy misy azoko ne ka zaho ary reny analizy nataontsika ireny dia analizy tsy maintsy natao tsy kisendrasendra kory nakanesanao taty ento fa plan efa vita melo ny mitaovana vo anatinao no afindra amin'ray fa voaporoa fa afaka atao izany ary mifanaraka tsara ny sokajin-draha ao aminareo tsy vaninareo ay fitaka mitondra anareo anaty aty marary ay to nitsondronao mafy ay to dia miala tsindry valiana ny anjanako aloha no ambony tena tsy maintsy hiakatra hijery an'izoko koa amin'ny herinandro ambony nanofa ratsy be alina ka tsy eka ny saiko tsony izany tena manahy mafy mihitsy ny mahagaga dia tia dada to tsy mety manome telefona hitsoko azy tsony mihitsy izy marary izany lohako izany ary aiza ary za zany to aty amin'ny hopitaly aho zany mifatotra daholo ny vatako voagetsa ary izy tsy ampita matory be itsy aleo hoe vokely kay tsy tafarina to tsy raha avy io ary iza koa reto manao akanjo fotsy be manatona reto mandray fandrombana izany io fa matsiaro tendra iary alanina zanako efa afaka miresaka nga ianao venareo reo ary aizy valiana izay mahasalamanao aloha zao natao tonga eo foana izy fa aza manahy ianao izany ve eny akia izay mahatsara indri aloha zao ny atao dia mody any Madagasikara tsika sa mbola nova consakely aty indri rehefa mivoaka eto aleo monjy any Madagasikara fa hafa ihany anina dia mahatra aza ilay firenena ary maman fa tena mbola reraka be afa aleo aloha atory kely ka eny ary matorindry dia ahoana marina izany ray alana ny atao momba mifaliana aza manahy amin'izany ianao fa ny fanjakany eto eny dia aza tsy afaka hanenjika antsika na hoe any Madagasikara ihany koa ary nanao sy ny tsara nge faliana noho ny tsy fahalalana fa hanome ny taovanao andray ahy na mbola hiakatra tribonaly eto eny ary tsy maninona mihitsy fa manana fiarovan-teny tsika enda mantsy sarotiny be amin'ity resaka famindrona ataovy ity eny dia nifaty ny ahoana ka ny tena enjana nge dia mitovany rehetra mihitsy ny nalàna dia namidy tamin'ny vahiny hafarany sasany tsy hitako hoe inona ary mampiasa sainanao amin'izany ny zanako sitrana ny vola be azo avy aminy ny vatiny ihany asaina dorana dia vita fa inona ny tokony asana saina amin'izany endray ariko enjana aloha izy ity fa tsy maintsy natao ny zanaka aloha vao ny hafa ka zano fa professeur tia maintsy ity fa aleo aloha raisina papa ahoana ke
Afaka miresaka tsara izany izao. Efa mahavita miresaka tsara zao ka. Fa misy zavatra tiako anontaniananao ary papa. Hoe ahoana izany? Isika ity toditody any Madagasikara nefa faliana tsy hay hoe lasa aiza. Aleo fa ambarako anao ny mariny. Fa marinina moa izany? Efa nalefa noto mialoha izy fa nisy raha tsy maintsy nodino hony. Izay ara inge sahirana mihitsy nijery volana nalalaka ho azy. Izany hoe mety mbola iona izany izay? Ie, mazava ho azy fa mbola iona nareo. Ary avy aty ho any amin'izay aloha izany resaka izany ka. Eny ary mamanty variana matory be mihitsy. Aleo aloha izy atory mihitsy fa reraka koa inge izy io e. Mbola mitoy any Madagasikara ny fitsaboananao raha ihany. Fa dio ny manao zavatra mafy sy ny sisa. Eny rery papa. Fa papa ahoana ihany e? Ohatray tsy hitako hoe inona izany no tokony atezitra anao eo. Azafady re, fa inona izany no tianao anontaniana? Aok'izao ka, aleo atoro kely ihany koa. Hafahafa mihitsy papa ty tatoato. Tsy mihina hoe nandeha ny aloha izany aloha raha hifaliana. Tena tia mihitsy ilay trano natoron'ny faliana tamin'izy ny antso ka. Efa ho iray volana vao niverina tato an-tseiko ilay toerana natorony tamin'izany. Izy ty za tsy hita ny tsy tratrantso. Salama ianao ry tovovavy. Inona no azoko ataonao? Manaraka aleo aloha ngamba mampanenso ny rino atao fa tsy vavady ny dondomina fa manimba sofina be. Azafady indrindra tompoko fa tena tsy hitako io. Nanova ny anarako. Dia inona ary no azoko atao any nanova? Mba hitady asa tompoko raha misy ato aminao. Hitady asa ve ianao? Ianao ary nefa ohatran'ny mbola tovovavy kely izany a. Eny, efa ampitaona re aho tompoko fa mba sy misy ao aminao dia mba omeo azy ato ka mety. Ao ary mandrosoa e. Ao anatiny ao tsika miresaka. Misaotra tompoko. Ay, ka mitondra karapanondro ve ianao? Ino izao no tena adinoko koa. Ohatra. Ahoana koa ary izany olona mitady asa izany nefa na famantarana iray ary tsy misy akory. Fa izy ty tovovavy etinao ty ry alanina. Salama tompoko. Salama ndry. Mitady asa hono izy e. Nanova ny anarany. Dia asa inona hono no tedavindry e? Inona marina hono ny tena ho ataonao sao dia misy atao aminay ihany mantsy. Na dia mikarakara voninkazo aza dia efa mety tompoko. Ay, zao ary. Eny tompoko. Omeko asindria fa zao kosa. Tsy tiako ny anany mpandainga sy ny mangalatra. Ny asa ao ataondry mantsy asa trano. Ny karamandray mifanaraka eo ihany tsika e. Ka ahoana? Mety amindry? Zara aza misy an'izany tompoko. Na dia sao dia zao asa dia vonina ka. Dia aizy tia akanjonao sy ny sisa? Zahiko io zao tena adinoko raha misy. Zao ary mandehana aloha mody maka ny akanjonao dia manomboka rapitso anao miasa. Dia aza adino ny karapanondro na ihany koa hoe maka certificat de résidence mihitsy ianao? Ay, eny ary tompoko dia misaotra indrindra anareo. Rapitso ary dia amin'ny firy ihany no miverina? Amin'ny 7 maraina eo. Dia tena izay mpamoava vady hoe mpiasa vaovao ato. Ay, eny ary tompoko. Izay ary fa rapitsika manao contrat tsara momba ny karama sy ny sisa e. Eny ary mandra-peona daholo tompoko. Tena io mihitsy ilay karana hitako ny resaka tamin'ny dadato. Tsy hitanareo koa raha miankin-drindrina ato aoriananareo. Fa iza hono iny? Mitady asa hono izy e. Tsara koa izy raha ato fa liana efa tsy tonga intsony fa nanaraka lehilahy angambany. Aiza kory papa. Malahelo amin'ny faliana foana ny ahy.
ka na malahelo azy ary ianao hadalanany ianao fa ny olona tsy hiverina ve no andeha alelovany. Mandeha anaki makaina fa mbola mila repo be ngendry io e. Marina e. Mba manatanja-batana koa fa inona ary ny olonareo amin'izany. Mandeha fa tsy Zay angamba le ankizy asa fa aleo aloha jery. Mangatsika koa androan'izany. Manao ianao? Salama tompoko. Tonga araka le fotoanany fanomezantsika omaly. Ka ao ary mandrosoa ka zao ry nanova tompoko. Ry nanova. Manadio ny trano rehetra ianao dia ny aty an-tokotany koa. Dia ahoana ny resaka karama? Ao aloha mipetrahy e. Ny resaka karama indray mety aminao ve raha ohatra hoe rahetsy. Tsy haiko na ho afa-po amin'izany ianao na ahoana. Ny asato tsy dia mafy akory. Ny chambre toriana zahay ny miantoka. Ny sakafo sy ny sisa koa. Fiainana efa sarotra be ity ve dia mbola hifidy asa ihany? Mety amiko izany tompoko. Ataovy ramose fotsiny dia vita e. Andaontsika ho any an-trano atoroko anao daholo ny efitrano rehetra tokony diovina sy ny sisa. Ay, ndao ary. Ato izao ny efitrano fandraisam-bahiny. Dia ato indray efitrano manokana natokana anaovana fanatanjahantena. Tonga dia jerijero daholo ny manodidina. Ary ohatrany nandingana varavarana iray tsika. Inona no ao? Ino tokoa. Aleo miverina kely ao ary. Ay, toa tsara be ato. Ato indray ny efitrano zanako vavitokana. Raha ihany ianarana fa mbola tsy ao izy sy ny mamany izao. Ay, ary feno sary eraky ny rindrina izany e. Anisan'ny mpankafy sary mihitsy izy ka. Tena sary fialiana sy ray azy izany dia tao an-tokotany izany paoziny izany sady mbola niavaka tamin'ny tabile mihitsy. Eo tsy dia tiako loatra ilay varim-bariana. Andao amin'izay ndefa mbola be ny tokony atao. Tsy adino izao ilay karapanondro. Tsy adino tompoko ka tia ilay izy. Ao hoe jereko. Hitako ity e. Ka izao dia atomboka ny asa ary. Tsy maintsy mbola hiverena koa aloha dia ny haiko izay tena zava-misy tao ka. Dia ahoana kina nanova? Oay, zanaka ramose. Tsy fotsiny aky hoe raha tsy manelingelandria fa sady tondra ihany ny voninkazo indria. Fa zao kia ahoana? Tsy arovako olona raisaika indria. Fa olona izaka izany? Ankizy miasa tato izy. Indry izy sady matotra. Saingy efa tsy miasa tsony izy amin'izao. Toa hoe lasa nody any aminy hony. Tsy mba afaka mifanao veloma akory izay roa. Tsy azoko. Dia lasa nody aiza hono izany izy ka dia tsy afaka mifanao veloma ahoana koa nareo? Tsy haiko fa na izany aza sady miasa ihany aza dia diso mampiresaka olona miasa ianao fa tsy tiako izany raha iaho. Neny ry papa koa izany. Aleoko miala eto indraika. Izay fa mazotoa iry nanova. Mazotoa raha iaho? Dia ahoana hony? Inona izany resaka mba niresahany zanako iny teo? Ay ve, mba te haka-rivotra fotsiny hono izy ko izay no nakanaisany teo. Fa hono Ahoana ramose? Ianao ty ve aveza marina dia manana zoko ve sa zandry? Ay, ny ambanivohitra ve no tianao hatongavana? Sa aveza ahoana moa tompoko? Ka izay mihitsy. Ohatry ny efa olona hitako ny serana tao ambany masoko mantsy ianao.
Ndre mandeha tsy niveriny izay. Taiza koa izany? Tany ambanivohitra be tany tany Ambato finaritra. Tsy za angamba izany ka. Sady tsy fantaro kokory ary izany toerana resahanao izany koa. Avy any ambanivohitra tao hoe Ambohitsimelo ka. Vavy tokana koa fa tsy manana zoky na zandry. Izany. Misy havana inandray anahy taty dia izay natonga niakatra taty. Dia mba nanontany olona tsy efa ho firy aza izay azo vao nahita azy izao koa. Mba fanontaniana ihany ny ainy. Ay ve, ny olona mitovy koa nge be dia be ramose. Izay tokoa angamba. Fa avelako aloha ianao hiasaka. Mba nitenin'ny zanako anefa za mihitsy ny tena mampiresaka anao. Ay, mazotoa ramose a. Efa mihamazava amiko izao ny tantara. Tsy maintsy mihena milainga aloha mba ahafantarako ny marina. Tsy diso aho fa ramose alanina mihitsy ilay niresaka tamin'ny dadatoa. Ary izay nahitany anahy tamin'iny. Manao zavatra angara ya? Tsy manao. Fa misy inona aky? Tsy izany fa saika hampiritra trano ato ako. Ay ve, priny fa sady manao recherche kely eto aky. Ay, eny ary. Ono tovariana be indry amin'ireo sary amin'ny rindrina ireo. Tsy hoe variana fa mba mijery fotsiny kia. Hitandry io sary amin'ny rindrina io. Za dia tovavy iray izay. Faliana ny anarany kia. Mipetraka tato aminay izy io. Mpiasa izy tamin'ny voalohany fa noho ny fahendreny sy ny famatorany dia lasa zanaka trano izy. Izany? Tena nifankatiza roa. Ohatra reny-dravaviny ireny tamin'izany. Niaraka taminay tany Inde izy. Saingy lazain'ny papa sy maman fa nody alohanay izy. Zara te tsy natsiaro tena nandritra ny fotoana tsy voafaritra. Izany ve? Manarary izany dry? Narary akia. Maladie rénale ilay nahazo ahy. Na narary rein hozy ny vahiny. Na narary vozy sik'izay. Nanomboka nikorotana ny fandevonan-kanonako. Nanomboka tratran'ny crampe foana dia reraka lava ary nanakotsako daholo ny vatako. Nefa rako dia tsy natsiaro tena intsony tato raha Aliana mety efa maty ohatr'izay. Izy ny namonjy tato mantsy. Raha nitaraina taloha tsy mba nihainao papa sy maman fa variana miresaka vola. Avy eo nefa niomby tanteraka ilay aretana. Izany. Dia efa sitrana izany ry izao? Sitrana efa mbola tsapako hoe ambany be ny heriko na izany aza. Dia hatramin'izao izany tsy nandalo intsony faliana. Sa moa tsy izay ilay anarany teo? Tsy nandalo intsony izy. Mba tia hita azy indraindray saingy izy ary moa kinan-javona tanterakako. Vity ty ato amin'ny efitrano misy anao ty raha fa aleo aloha ny adio any akafandray a. Okey, mazotoa ary ndry. Faliana, fa aiza ary ndry tena marina momba ndry. Tsy ray mamy, tsy ray velona. Miezaka manangona porofo momba ndry saingy tsy hitako intsony izay tena marina. Malahelo azoky aiza ianao malahelo tsikinao manantena nefa fa mbola hipotra ny tena marina. Nanova? Ahoana ramose? Afaka manontany zavatra aminao ve? Hoe ahoana izay? Tsy izany fa nisy olona niantso teo. Olona avy any amin'ilay nolazaiko tamin'iny fa nahitako anao.
dia inona ny idirako amin'izany Ramose? Tsy hita ho ny zavatra amin'izany dia nanova ny anarana. Raha ny description lazainy rehetra dia ianao mihitsy ngely izy. Ka ny olona mitovy anefa bebe Ramose, na anarana io na endrika, ka tena miala tsiny aminao aho fa tsy za zany koa. Iona re, mba resaka fotsiny inony Ay, ka afaka manondrara rahako amin'izay ve tompoko? Afaka ka. Ataovy amin'izay ny raharahanao ary. Fa zao Tompoko. isy vahiny tsika raha-pitso fa tsy ngeritaona anaterahany zanako raha-pitso. Avy mihinam-bary atoandro dia miaraka amiko sy madama ianao mandeha makany Mahamasina. Mandeha tseny tsika amin'izany. Eny ary tompoko, dia avy nisakafo atoandro ary? Diovy daholo ny efitrano rehetra. Tena diovy tanteraka fa olona ambony daholo no avy eo. Efa manadio fa aza manahy Ramose Ay, ka izay ary fa handeha kely aloha. Eny tompoko. Misy zavatra tsy hiarotro momba an'ity nanovy ity mihitsy ka marina e. Manana sentiment hafahafa izany aminy. Volo fotsiny tsy itovizany amin'ny faliana fa ny ankoatr'izay tena hoe mitovy tanteraka. Misy zavatra tsy mazava amiko ihany koa momba ny faliana hoe lasa aiza marina izy. Hatreto tsy rehetso mihitsy izay momba azy. Izany efa ity efa salama tanteraka. Nefa aleo any amin'ny nanova aza dia izao aloha ka anontaniako zavatra izy. Manao zavatra be nga ianao ry nanova? Fa ahoana raha aza mitabataba mafy be londry sao dia misy maheno eo. Aleo hidiako ity trano ity. Zao misy zavatra tsy mampandra ny saiko ity ajanony aloha izy zavatra ataondry io. Ka mila diovina daholo eny hono ny hevitra rehetra hozy dadanareo fa handray vahiny raha-pitso amin'izany raharaha izany. Tsy important izany ary nanova. Ampetra fa misy zavatra anontaniako andry. Iza marina akindry? Tsy azoko. Any ary ve ny karapanondro ndry Tsy aty fa any amin'ny entako koa. Ka zao kia aza mandainga fa fantatry ndry faliana Fa faliana izy anefa izany tsy fantako izany ka. Efa nilazaiko tato fa mpiasanay taloha. Aza mandainga fa ny fitoviana rehetra any aminareo roa. Ka efa hoe tsy haiko izany. Ka inona ary mampitomany andry amin'izany? Zokoko faliana raha tsy hitatra amin'izao hoe lasa izy. Ny anogenoko farany sy antsony fanaovanay farany dia hoe lasa ny endy izy. Lasa tany endy? Dia tsy hita izany izy hatramin'izao? Tsy hita izy. Nahafantarako an'ity trano ity dia efa nilazany amialoha hoe izao endriky ny trano izao. Fa ahoana? Hitandry angano misy azy? Fa tantarako amindry ny zavatra fantatro hitandry narary nisy taova simba tato anatiko. Efa tena gravy nefa ilay izy dia tsy maintsy nankamainty izay notsaboina. Nandeha tokoa izy mba ho namako tany satria tena olona natokisana tanteraka izy. Tonga tany anefa efa tsy nahatsiaro tena intsony. Izaho efa avy nididy ny tsapako. Nitady azy fa tsy hitako izy ary lazain'ny papa sy maman fa nandeha mody aloha izy. Zao kia hitady ny marina momba izay dia miresaka eo ihany tsika. Misy olona izany fa mandeha hanamiafina tsy ambadika riridao itsy aloha ndry. Aingana. Ay ve ndry ny ato dia inona ny ataondry ato? Mba te hitazatazana eto ary maman eto mantsy mba mahazo masoandro tsara fa ahoana misy ilainao anga? Mitady anonova fa tsy hitako izy efa niteteziko daholo ny efitrano rehetra. Fa atao inona izy? Izaho mantsy fa nandeha nirahako nakany ivelany izy hividy fioky aloha anahy.
Ay, saika ho teneniko iomana mantsy rehefa avy misakafo e. Fa maman tena mbola tsy nandalo mihitsy ve zaho faliana, malahelo azy mantsy. Tia olona rehetra tia koa ianareo alelovana daholo. Mety efa nanambady izy zaiko. Mety izay tokoa ngamba ka. Aleo ary aloha za andeha, mbola nomana ny fetin-drirampitso mantsy. Ndao ary ataovy tsara ary maman, namako manakaja daholo no avy eo ankoatry ny anareo mantsy. Eny e, izay kifa lasa. Ombotra amin'izay izao no teniko amindririna nova, aza matahotra fa hanampy andria hitady ny marina, aza tonga dia mivoaka any aloha. Ay, eny kia dia misaotra betsaka. Fa nanovy teo ataiza fa ohatran'ny tsy tazako mihitsy teo e. Ramose, ay, mbola nasaindray any vidy jus fa lano ny tao amin'ny frigo ataoko, nefa izy te hisotro. Efa niteny tamiko re raha iafa ny rano ny nanova. Andao amin'izay tsika andeha. Iny efa lasa ry zareo, ary aleo karoako amin'izay ato amin'ity fitoerana dosie papa rehetra ity aloha. Misy dosie momba anarako no eto, aleo ejerena dia vakiana. Dosie momba tamin'ny zanarary reto. Tsy misy momba faliana ato. Ty indray misy dosie. Papa ty. Allô papa? Ahoana? Aza miala ao an-trano mihitsy aloha nareo fa nareorery ny aho eto daholo mipiasa rehetra mantsy. Ay, ike papa. Izay dia mazotoa ny zanako. Mazotoa koa nareo. Ty misy klasera mitokana sady misy daty. Aleo jerena aloha. Inona moa izany soratra eto izany? Fifanarahana taratasy, izay ny dikan'ity. Aleo jerena daholo ny ao anatiny. Oay, misy sary tapaka fahaliana ity dia taratasy maromaro misy valina analizo sy sony maromaro. Aleo jerena tsara daholo e. Ity iray ity izao dia taratasy midika fa hifaliana dia vonina fitaovana ho andray dia mararika fonony tsy arakaraka izany. Izay izao ny dikan'ity. Dia tsy ambany misy sonia misy dokotera Roland izany. Dia misy satroka-panjakana mihitsy izy izany a. Dia ireto afo reto indray valina analizy fa afaka atao tsara ny fifamondrana taova eo amin'ny sy faliana. Andro, inona re ity zavatra hitako ity io? Dia samy papa sy maman ve no nanao apitaka nitondra ny faliana tany eny tany? Andray, dia izay izany nahatonga azy hitan-tsony. Ity taratasy iray ity. Na ny taova rehetra atao anatiko dia afaka omena ireo izay mila izany rehefa vita ny andray misy etsy ambany. Faliana daholo ireo ary mbola kasepanjakana ihany koa. Ndraiky faliana. Sao marina. Maty zandry. Maty pitaka. Tsy napoiziko papa sy maman nanao an'izao dia inona izany ny ataoko? Safidy indray aman-dreniko ve asa hitoroka ny zareo? Nefa na hitoroka ireo tsy hanova satria taratasy ara-panjakana avokoa reto vita sonia ireto. Inona izany lazaiko any nanova? Aleo andengana izy e. Izay angamba mety.
Fa mety nanova raha mety ho faty ihany koa raha ohatra ka zao no mitohy. Haiko tsara mantsy papa sy mamoa. Nanova, afaka miresaka amindry ve a? Ento na resaka indry e. Ahoana ihany? Hitandry ve ny marina momba ny faliana? Ka izay indrindra no tiako resahana amindry kia. Hitako tokoa. Dia ahoana? Nijereko daholo ny dosie rehetra momba ny DNA tany eny sy ny taratasy rehetra dia Izany? hitako toa fa tsy nitovy ny fotoana nahatongavana teto Madagasikara. Nody aloha izy raha toa herinandro tao aoriana izay vao nody. Dia eo izao no mampiasa ny lohako hoe izy satria tsy nandalo taty mihitsy izy. Izany veky? Dia aiza izany ny zokoko raha izany? Very izany ve ny zokoko? Tsy mino aho fa misy zavatra nahazo azy tany haindy-tany e. Tsy fomba ny zokoko izany tsy hita izany. Fandrino manafina zavatra amiko. Nanova, izay no marina kia. Inona raha ny tombotsoana fiainako an'izany amindry? Ary aza mitomany toa io ka manahirana raha misy mahita. Aleo dia rehefa tsy hita izay marina momba ny zokoko. Aza mody izany aky Nanova fa mijanona. Ka inona ntsony ary no ataoko eto e? Hiresaka amin'ny dadanareo arariva dia aleo aho hody. Eny ary. Mety ny ataonareo ry papaty maman. Tadio fa fitiavanay anao tsy ho faty ny nanaovanay an'izany. Dia enjanak'olona ve ny arovanareo sorona ny amiko? Izao maty ny zanak'olona. Dia hanome tsiny anay ve izany ndry e? Tadidio fa fitiavana ny nanovanay an'izany rehetrarehetra izany fa tsy hoe inona akory. Raha tsy manana ankoatra indringa izay e. Raha maty indry dia ahoana? Raha ny eno anareo hatramin'izay fa narary mety efa voatsabo ihany. Tsy tonga tamin'itoy izao. Eny haiko anefa fitiavana ilay izy. Fa farafaratsy mba lazainareo ny aloha ilay izy. Hay ve ka izany no marina e? Eny ary endry izy telo mianaka ay nandanga tamiko izany ndry raha eny. Fa maninona raha mipetraka ary Nanova? Oviny izay no nanavaka anao rehefa misakafo miaraka eto ihany? Ao fa hipetraka ramizay a. Tsara kosa ny sakafo izany Tsara ve? Ie. Mihinana be dia be ary. Fa maninona indry raha Fa maninona daholo nareo e? Fonakina Nanova, tiako anendray aman-dreniko e. Ahoana ny farako raha ohatra ka mikatra zareo? Ay, fa ny ainjokoko izany tsy misy dikany amindry. Kay, marary be izany lohako izany. Sady misalebolébo be ary toa hitongana tsara e. Ialanina. Mitsangana ianao. Fa aiza ny zanatsika? Manisa telo dia orovidiko amin'ity antsy ity ny tsipondry ho solon'ny taovanjokoko. Isa.
Mifona mokia. Mifona koa ny zavatra rehetra. Eny. Na tsy afaka eny fifonako ary indri dia veloma ary eo amin'ny faliana. Hitako ke. Hitako ny mamono olona satria tsy fombanay izany. Ny zanako. Nanova. Mifona kia. Mifona. Efa maty nareo ny zokiko e. Maty. Tsohinako tsony. Ao soroko ty tena tananao ty ty mifona ary nanova. Ve ka zandry mifaliana ianao. Zao nanova. Mifona izay tamin'ny zavatra nataonay ny zokonao. Tena hifona nanaka. Hosolon'ny ratsy vitanay taminao dia amin'ny volam-peo anao izay. Lavenina ny zokonao dia noentanay manaraka anay ka omeko anao izany. Midorana mantsy izy. Raha ny sitrapoko dia efa matiko daholo nareo. Saingy tsy fombanay no manao valifaty. Fombanay izany mamono olona izany. Tsy mila volam-penareo afa. Tiako izany fa vidinay zokiko. Fa ny ilaiko dia omeo ahy. Omeo ahy sisa lavenina ny faliana. Izay no ilaiko. Eny ary. Mampalahelo akoho dia dadatoa navita ny varotra ny zanaky ny zandriny. Tia volan'ny olombelona tia tena loatra. Nandora manao izay tiany atao. Polisy anga izany ry papa? Polisy izany raha ihany. Hisambotra ny nanova. Tonga dia eto ry zalahy. Tsy vanina ianao e. Tsy vanina nareo menakavy. Efa nataonareo sorona ny zoko dia mbola gadrainareo koa. Tsy vanina e. Tsy mety ny ataonareo ry papa. Tsy mety ny ataonareo. Avelao izy andeha. Mangindry e. Izao no mendrika an'io. Raya. Mela daholo nareo. Mela ho tsy vanina e. Mela nareo. Natolotry ny Malagasy FM ho anao teo ny taovanjo. Tantara no soratany Jodara Zakasoa. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Iaina Tantely, Fahasoavana ary Elina Sandra. Niaraka tamin'ny Naljao. Nandray feo sy nandrindra lafiny teknika Fanamby, Nana Tontosa, Rotsy Fitiavana. Ny taovanjo.